Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vamalala no ionona amintsika amin'izao fotoana androany izao a. Dia amin'ny fifaliana indray rahabanantsika tsirairay avy ary dia tonona amintsika rehetra indray ny fiadanan'ny tompo a, izay tratrantsika eto a amin'ity androany ity. Faly aho mahita anareo eto a, ary matoka fa mbola ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ao anatin'ny adiny iray sasany. Raha ohatra androany ianao vao tonga eto a, dia tonga soa ianao a, dia matoka fa aharitra eto hatramin'ny farany ianao a. Ny tanan'Andriamanitra anie kasika antsika tsirairay avy a, dia ny fanatrehana ny ho any tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandaharana izao ka dia faly izay mahita anareo. Hiarakantsika eo amin'ny adiny iray sasany eo a, hiritsika, vavakantsika, hihaino toritenitsika, hivavaka hatramin'ny firenena ary tsika androany a. Dia tonga soa ianao amin'izao fandaharana, vavaka fiabenana izay rahanao fandaharana andramoka izao a, ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, indrindra ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro a, ao anatin'izao fandraisana anjara izao. Androany dia hiaraka amintsika hanabavintsika Iam avy any Koweït izy nivavaka ao amin'ny fanombohana. Dia androany tondra tenin'Andriamanitra amintsika hanabavy Cotre avy eto a Frantsa, na Irak Eron moa, ny fahafantarantsika azy eto amin'ny Facebook a. Dia hivavaka ho an'ny firenena hanabavintsika Erika avy eto a Frantsa. Dia mahireza ary sika rehetrarehetra mino aho fa tsy eto ny voano eto raha kivikivy sy ketraketraka ianao amin'izao fotoana izao a, fa dia ahery anie a isika tsirairay avy. Tahiny tompo Rahalatojo a, nitako niditra voalohany teto androany a. Rahalatojo a, nabavy Erika, Rodine, Verselina, Iama, Sandola, Roly, Iama, Emelovely, Naira Keron, Sandola, efa narabako teo, Jessica Patici, Mona Kotsman, Jaotina Tafitaso, Maeva, Eme Manambotso, Alléluia. Saondra Raza, tahiny tompo a, isika rehetrarehetra. Zina Teoda, Bekir Hollande, Nansia Ibrahim, Alléluia. Dia tonga soa, Alléluia, isika tsirairay avy, Andony Irina, faly miarabana rehetrarehetra. Dia mahireza ary isika rehetrarehetra. Mialoha ny zavatra rehetra aloha dia tsy maintsy hoe hivavaka isika, Alléluia. Hivavaka isika mba tena hoe hahatonga an'izao fotoanantsika izao a, tena ho feno a ny fanatrehan'Andriamanitra tokoa amin'ity androany ity, mba ny zavatra rehetra ataontsika eto dia hikasika antsika tsirairay avy a, hakasika anareo a, na ny teny izay hozaraina, na ny hira, na ny vavaka, dia mba tena hoe hiatraikany anatin'ny fanahintsika any mihitsy a. Tahiny tompo a, Laurence Rakotoarisoa, dia i Anabavy, Andony Irina, Sandrine Erika, Lantony Irina, Marie Zilda, Alléluia. Andao antsika hivavaka aloha ho an'izao fandaharana izao a, mpanjotsika hanabavintsika Iama, hivavaka ho an'ny fandaharana. Tahiny tompo a, ranabavy a, Iama, hanao ny fitenenana, Alléluia. Tahiny tompo pastera, dia tahiny tompo tsika rehetra mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao indray. Dia mbola hiara hivavaka tsika. Mbola misaotra anao izahay Jesosy malala ao, fa mbola nivimbinao ny tontolo andronay, narovinao ka nahatratra izao fotoana izay entinay hankalazana anao izao indray, entinay hianoana ny teninao, entinay hanambarana izay rehetra mavesatra aty anatinay ka matoky sy mihitsy Jesosy malala fa manatrika anay eto ianao. Dia ankehitriny izay tompo mametraka izao fotoana rehetra izao eo am-pelantananao, mbola hofinana sy bebana anatrehanao izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao, mamindrafo aminay tsirairay avy tompo, satria mpanota tsy mendrika izahay, matoky sy mihitsy izay fa manadio ny fonay sy sainay fananay ianao, mba hoentina hitsena izany teny mamy izay ho teneninao aminay eto izany indray. Dia petraka am-pelantananao ry tompo, ireo mpanomponao hitondra ny teny, ireo amelabelatra, ireo vavaka ao amin'ny firenena, dia apetraka eny am-pelantananao ary izany teninao izany anie tompo, dia fanahy masonao nanindry ny lela mpanomponao, mba tena ho tondry sabatra roa lela hitsindrona aty anatinay tsirairay avy ka mo voatsara aty anatinay an'izany teninao izany a, ary ny fonay tsirairay avy koa tany lonaka anirin'izany teninao izany, ho teny fiainana eo anatrehanay izany teninao izany. Dia manatrehitra ianao ry tompo ary rakofa amin'ilay rahanao sarobidy koa ny connexion ampiasainay amin'izao fotoana izao, dia izay rehetra tedrasy ny Satana mpanelingely
programanay rehetra amin'izao fotoana izao dia didina tsy anakeritsana bahefahana, mpangalatra connexion, mpangalatra fona tsy fampoka dia tsy anakery eto amin'izao fotoana izao dia akotompo ireo namana izay mbola mangetaheta izao fotoana izao dia afaingan'ny dian'izy ireny amboary programan'izy ireny mba tena tsy ho diso anjara ny amin'izao fanatrehana amin'izao. Dia apetraka eo am-pelatananao ary tompo izao fotoana rehetra izao voninahitry ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Aleloia, sotra betsaka ny anabavy amintsika tao anatin'izay vavaka fanombohana izay. Aleloia. Alohantsika hira anankiray ary hira anankiray izay anisan'ny nanamarika antsika koa tamin'ny 2020 izy ity, raha teny anglisy izy ity fa nadika ny zany mivady nadika moa dia nataony mampionona nasiany vidéo nanaraka azy dia mino fa ampahairanao ty hira ity dia ndao ny amintsika manontony ny anaty fanahintsika rehetra ndao tsika hira ho an'Andriamanitra dia oaksika. Aleloia. Eo amin'ny fiainantsika dia ho feon-kira mahafinaritra rondronao amin'Andriamanitra ao ny fiainantsika, fijonoa vavolombelona, vavaka. Aleloia. Fitoriteny mandendeha afinaritra an'Andriamanitra, ho fitaovana afinaritra an'Andriamanitra, famalifaliana an'Andriamanitra ny izaho sy ianao. Aleloia. Dia ataontsika tira mahafinaritra be ty dia aoriana izay tsika hiditra ao hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra eraka amin'ny anabavy tsika androany na irakeronina dia raisiny baibolinao aoriana ty hira ty to dihitra amina toroteny mahafinaritra be indray tsika androany Ivaitosoa, Betsava, Tozo Mikaela. Aleloia. Izy aby mbola tsy voaray mbola tsy voaraba efa voaraba daholo. Aleloia. dia tahiny Jesosy aritsika mindao ary meno finaritsika rehetrarehetra. Aleloia. There's a song in my soul, and I feel it stirring in me. This I know for sure, that your love is like a flood, and your mercy never ending. I give my song to you. There's a joy in my soul, and it rises like the morning. This I know for sure, that your grace is enough, and your promise never breaking. I give my song to you. All of your goodness is like a well running over. Oh, my soul, it sings for you. For all of your goodness, I will love you forever. Oh, my songs I sing for you. Yes, oh, my songs I sing for you. There's a hope in my heart, burning bright in the darkness. This I know for sure, that I will look upon your face, forever dwell in your presence, and always sing to you. Amen. Jesús. All of your goodness is like a well running over. Oh, my soul, it sings for you. For all of your goodness, I will love you forever. Oh, my songs I sing for you. Yes, oh, my songs I sing for you. Let my life be to you a symphony, singing out holy, holy. All my days, every single breath I breathe, singing out holy, holy. Let my life be to you a symphony, singing out holy, holy, yeah, yeah. And
All my songs I sing for you. Yes, all my songs I sing for you. Yeah, all my songs I sing for you. Halleluja. Mino mpanakasika anao a zany iry zany. Halleluja. Anisan'ny hira tena zay moa tena mpakafy hira teny anglisy. Tena mahafinaritra ny hira teny anglisy. Tsara lavitra noho ny teny hafa rehetrarehetra. Sady manan-karena tononkira be ary rehefa tsika anao raha manamarika fa na mamaky baiboly a amin'ny teny anglisy ravina tena hitanao mihitsy tena misy haim-panahy be na le teny ary a tena manan-karena teny mahery vaika sy mahakasika be mihitsy ny teny anglisy. Dia mpakafy manokana hira teny anglisy zay mianakavy kely dia reny zay ezakezahanay a mba zaraina amintsika tsirairay reny a izay zany iry zany. Betsaka moa ny hira tianay adika saingy ny olana raha vao alefa mifandaharantsika ilay izy dia misy sasany amin'ireo mpira ireo na dia mpira zantsara aza dia manana mitaky droit d'auteur zareo dia lasa zoan'ny mpamorona dia lasa bloqué raha vao any dia lasa ny vidéo antsika mihitsy no bloqué fa raha tsy zany a dia nanao be dia be zay a nanao be dia be ny hira zay mety mbola tsy hainonareo na efa hainonareo koa fa tena tsara ary be dia be na ny afrikana na ny amerikana na ny be dia be. Halleluja. Dia mandrisika anao mihaino hira teny anglisy fa mahafinaritra ny hira teny anglisy na feoany na tonony samy mahafinaritra daholo. Halleluja. Tsy ratsy koa nefa ny teny frantsay sy ny teny gasy fa zay le izy. Mahereza daholo ary tsika rehetra dia zao ary zay mbola tsy voarambako mety efa voarambako daholo satria tsisy olona hafa niditra fa tsika rehetra any a. Tiana Rakoto Arzaka efa narabaiko teo a, Tery Albenza mbola tsy narabaiko a, Itody Rahomisoa mbola tsy narabaiko, Tahiny Jesosy a, isika rehetrarehetra dia dao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika mino fa efa vonombonina ianao a. Dao ampandrotsika ny anabavitsika Cotré ary a na Irak Eron hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto izy a amin'ity androany ity. Tahiny tompo a ranabavy a Cotré anao ny fitenenana. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho antsika tsiraray no azahoako hitondra tenin'Andriamanitra eto androany. Dia ny teny izay vakiantsika ao amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny faharoa sy fahatelo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafiny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao Zazero Tamara enjedy zany. Dia natahotra Josafata fa nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadian-kanina ho an'ny tanin'ny Joda rehetra. Eto zany moa ny soramandry moa vaky toy izao: ny nandehany ny Moabita sy ny namany hiady amin'ny Joda, ary ny vavaka nataon'i Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Teto moa mpanjaka Josafata zay hitafihin'ireo fahavalony. Tsy izy moa fahavalon'izy ireo andeha hanafika avy any amin'ny Moabita mona ary avy any an-tendrombohitra Seira. Ireo zany karazana firenena telo andeha hanafika any Joda. Rehefa nahen'ilay fagnombarana ny hentin'ilay mpitondra hafitra zany mpanjaka Josafata dia raiky tahotra izy. Dia nampiantso any Joda rehetra izy zany hifady hanina ary hiaraky hivavaka hiatrika an'Andriamanitra. Tamin'ny andro taloha zany tamin'ny nanjakan'ny Josafata zany mbola misy karazana hoe tambernakely zany. Dia mandeha amin'ny fanandrifa amin'ilay tambernakely zany iny no atrefina hivavahana miantso an'Andriamanitra. Dia nivory izy ireo sady nanao fifadian-kanina no nivavaka teo mifanandrify tsara amin'ilay
misy an'Andriamanitra zany. Dia tena nivavaka ary tena nitarena, nidradradratra teo anatrehan'Andriamanitra zany mpanjaka Josafata miaraka amin'ireo Joda rehetra izay nitarihiny. Dia ato dia mbola vakintsika ato amin'ny tantara faharoa toko faharoapolo, tantara toko faharoa, tantara faharoa zafady toko faharoapolo andiny faharoambiny folo manao hoe: ry Andriamanitra io, tsy hitsara azy vahianao, fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsika ireo, izay avy hamely anay, koa tsy hitanay izay hataonay, fa ianao no andrandrainy masonay. Tena nitarena zany teto zany taranaka Joda ny amin'ny fahatahorana izy ireo fahavalo. Nefa moa reto dia taritiny mpanjaka Josafata manana fahatokina eo amin'ny fananan'ilay Andriamanitra zany. Azafady. Le Andriamanitra velona, le Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, dia Andriamanitra tompony zao rehetra zao. Dia niantsoantso izy ireo, nitaraina izy ireo, dia niandrandra ny lanitra izy ireo. Na metrika zany fahavalony izy ireo nitaraina tamin'ny momba n'ilay fahavalo. Dia mbola tao anatin'ny vavaka zay nataon'izy ireo, dia nisy olona anankiray zay tao anatin'izany vavaka lehibe nataon'izy ireo, dia nisy voatsindry ny fanahin'Andriamanitra. Dia nitsangana ilay olona niteny hoe aza matahotra ianareo, fa Andriamanitra zany hiditra nitsehatra eo amin'ny ady zay atrehintsika. Dia tahaka izany zany no nataony reto Joda reto. Dia eto koa moa zany tsika zay olona efa voafidin'Andriamanitra, zay olona efa mitoetra amin'ny fahamarinana zany atsika, efa nandray ilay tompoka se ho entotsika hanohitra ireo fahavalontsika. Amin'izao moa rehavavako aby malala, dia efa tonga ilay fotoana ilay tena fanafina lehibe tahaka ny natrefan'i Josafata no atrehintsika amin'izao fotoana izao. Ilay fahavalontsika tena efa hamoritra, afa tena hikapoka, karazana hoe hikapoka zao tontolo zao mihitsy zany ilay fahavalo. Tsy misy tiany ataony misy miangana zany na dia ray aza sika rehetra, tiany ahorona ho namany ho any amin'ny helo mirehetra afo zany. Nefa moa Andriamanitra zany tsy hamela atsika ho azo zany fanahy ratsy zany, ho azo zany fahavalo, satria ny fahavalontsika dia fahavalon'Andriamanitra. Fa nitakian'Andriamanitra amintsika zany hitsangana tahaka ny Josafata, hidradradrandra hiteny ho anatrehany, tsy maintsy hiaro atsika izy, tsy maintsy hanaiky eo amin'ny fiarovany atsika izy. Rehefa nanao ohatran'izany reto Josafata, dia tonga tamin'ny fotoana kiakandro tsy maintsy hiatrika le hady, inona nataon'izy ireo? Dia nivory izy ireo ndeha namory le tafika, ny aloha lalina le tafika zany andeha hiady amin'ireo fahavalo. Dia taty aoriana amin'izay ireo mpitendry lokanga, mpihira fiderana, dia tena nanao amin'ny fo madio izy ireo, ary nandeha amin'ny fahamarinana ny teran'Andriamanitra. Dia ny hira zany nitondra lokanga amin'ny dihy tena nanakoako. Raha naheno ilay Andriamanitra dia nihetsika teo amin'ny seza fiandrianana. Nefa fahavalo dia mbola lavidavitra, dia zareo zany mihira mbola tsy nipaka tary amin'ny fahavalo, mbola tsy nandeha le ady. Dia nihetsika Andriamanitra teo amin'ny seza fiandrianany, namorona otrika zany izy hiady ho an'ireo fahavalo. Na ireto taranaka Joda aza dia tsy nifandramatra, tsy nipaka tamin'ny fahavalo na iray aza. Fa ilay Andriamanitra velona zay niderenjareo, zay niankofanjareo, zay nidradradradrandjareo teo, dia nitrantsehitra tamin'ny ady, dia nifandramatra tamin'ireo adversaire-ny Joda, dia tamin'ny Moabita, Amona, dia Seira, tena nifandrary niady izy ireo telo tontareo. Dia ohatrany hoe ohatrany jambena zany zareo, ohatrany hoe mahita reto Joda, nefa zareo samby zareo ihany nifandramatra tao dia nifamono tao. Fa ny anjara nataon'i Josafata sy ny tariny dia nideran'Andriamanitra foana.
rehefa vita ny fiderana gaga ry zareo fa ny ampatrambotra le fahavalo. Tahaka zany koa antsika amin'izao fotoana izao ry havako aby, dia mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavantsika, dia manjaro antsika zany ny manangy ny fontsika feny fahamarinana, feny fitiavan'Andriamanitra, feny le fanarana ny lalàna, ny didy zay navokany ao anatin'ny baiboly, dia raisintsika zany tomboka sy ny fahamarinana, dia ninona nitetika dia ny devoly amin'izao fotoana izao. Andriamanitra zany mahalala mitsinjo antsika fa ny anjarantsika zany manamasi ny teny eo anatrehany, miambena antsika fa tsy azo antsika zany hery ny maizina zany, fa ny angatahako avako aby antsika dia hitsangana amin'ny fahamarinana, hitoetra amin'izany tomboka sy izay efa nomena antsika, dia tsy misy haromboka zay ombela-tanan'Andriamanitra zany. Ny mbola hitantsika vakintsika ao amin'ny tantara faharoa, toko faharoapolo andiny faharaiky amby roapolo, izay manao hoe: ary rehefa nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'i Jehova hidera amin'ny fiangona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona efa voaomina hiady, ka hanao hoe midera amin'ny Jehova fa mandrakizay ny famondram-pony. Eto zany dia tena mitsangana zany antsika amin'ny fiderana, amin'ny fankatoavantsika tenin'Andriamanitra, dia hamindra fo amintsika zany Andriamanitra, ary mandrakizay ny famondram-pony. Ny ataontsika dia miezaka manatanteraka, mametraka toky eo ao am-pontsika, fa manan'Andriamanitra mahery, dia omentsika voninahitra izy dia amin'ny alalan'ny fiderana, satria ny fiderana mampihetsika Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany, dia hiady ho an'ny fahavalontsika izy ny tompony ady fa tsy antsika, fa ny anjarantsika zany mitsangana amin'ny fahamarinana, mandray le tomboka seza efa nomena antsika, fa tsy misy maharomboka zay ho an-tanan'Andriamanitra. Koa dia aokantsika havako aby samy tena hitoetra amin'ny fahamarinana, hitoetra amin'ny fahatokiana, hitoetra amin'izany tomboka sy izay omena Andriamanitra antsika, raisintsika mpitiavana zany, ary avy tena mivavaka miambena, tsy fantatra antsika le andro atokavan'i Jesosy Kristy, tsy avelany eto amin'izao fahoriana amin'izao tontolo izao zany ny olom-boafidiny, tsy maintsy hiala eto antsika, na dia avy azy ny fahavalontsika amin'izao tena tena mamorona otrika zany andeha hamelezana antsika, indrindra tsika le efa voafidin'Andriamanitra, tena ohatrany hoe mijaly saina kely antsika maha olombelona antsika, nefa moa antsika manan'Andriamanitra ny toko sy herintsika, tsy fantatra antsika andro iaviany, tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra zany antsika. Masontsika zao dia hahita famelezana, hahita le otrika ataon'izy ireo antsika, fa ny anjarantsika dia ny manompo Andriamanitra, dia ny mitoetra eo amin'ny fahamarinany, fa tsy ho hitantsika zany fahavalontsika, fa izy no hiady ho an'ireo fahavalontsika. Anjarantsika dia ny mangina, fa ny fanompoana, fanoloran-tena, fiainana amin'ny fiainam-bavaka, fahamarinana, fahamasinantena, zany foana ny ezahantsika amin'izao fotoana izao, fa an Jehova ny ady fa tsy ny antsika. Fa zay ny havako aby ny teny fo fampaherezina eto amintsika eto androany, voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Tompo. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny anabavintsika kotaretsika tanatin'izany. Alleluia. Tena mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra. Hotahin'Andriamanitra ny ianao dia misaotra betsaka ny amin'izany teny izany, fa izay aloha dia mahery izay mahaino an'izany, ary mino fa mahery daholo ny olona rehetrarehetra mahaino an'izany teny izany, ary fifaliana ho akoa ny izarantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany androany. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra moa dia nandehanan'ny Moabita sy ny namany hiady amin'ny Joda, ary vavaka nataon'i Josafata sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Josafata moa dia mpanjakan'ny Joda. Alleluia. Nanjaka 520 tao a Joda zany Josafata zany. Andikan'ny hoe Josafata moa dia hoe Andriamanitra mitsara, na Andriamanitra mpitsara, ndikany hoe Josafata. Ary vakiko amin'ny hoafangafanganiko satria tiako zaraina aminao manontolo ity tantara mahafinaritra be, mahafinaritra, ary tena tantara anisan'ny mampahery atao amin'ny baiboly izy ity. Misaotra ny anabaviko kotaretsika mitondra azy tamintsika. Alleluia. Zao le tenin'Andriamanitra. Alleluia.
zao le tenin'Andriamanitra hoe amina rantsosy ary no ny afaka zany de avy ady tamin'ny Josafata ny taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita. Zany hoe favalo maromaro zany. Taranaka Moaba de ny taranaka Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita, zany hoe mbola misy mihoatra an'io. Maro de maro. Ary nisy tonga ka nanambady tamin'ny Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafon'ny ranomasina de avy any Siria ho avy ady aminao. Andreo izy de ho azezon'ny Tamara na hoe Enjedy de natahotra Josafata. Mampatahotra zany sa tsy mampatahotra? Na mpanjaka ianao na mpiady na izy ianao na iza, mampatahotra ny mianao an'izany satria maro loatra ny fahavalo. Ary matetika rehefa eo amin'ny ady anankiray raha avako malala de matetika ny mpanafika manana hery kokoa, manana moral ambony kokoa satria ny mpanafika de ny ainga tany amin'ny toerana nisy azy vonina ny anafika, vonin-kiady. Mety efa ela izy nanomana an'io ady io fa tonga ny fotoana hiediny fa izy efa voahomana tsara na ny sainy na ny vatany ho amin'izany ady zany. Matetika ny olona tafiana de somary tampoka ny fanafiana. Ary fantatsika tsara fa rehefa nafika ny olona de ataony fahirana ohatra ny tanàna, tsy afaka mivoaka ianao, tsy afaka miditra. Ny mpanafika manana ny tanànany. Raha misy maty izy afaka miverina any amin'ny taniny any izy. Fa ianao, raha ianao ny tafiana de mety ho mahitra amin'ny tanànanao, ianao babo sy ny sisa sy ny sisa. Ary ireo mpanafika ireo manana tanjony ireo. Tsy mieritreritry no resy ireo raha andeha hanafika, fa manana tanjona ny andresy ireo, zany hoe efa anatin'ny programandreo ianao maty aloha, ianao resy. Mampatahotra zany. Mampatahotra zany. Tsy hoe satria ianao mivavaka, satria ianao izy, ka i Josafata mpanjaka ny Joda. Ary Josafata de olona natahotra an'Andriamanitra. Zany Josafata zany de olona nandrava ny sampy zany. Nanao tsy nety izy nanana fahalemena izy fa tena anisan'ny nahafinaritra an'Andriamanitra taminy ny fandravan'ny sampy tamin'izany andro zany. Vao tonga teo amin'ny fanjakana izy de niravainy ny sampy. Niravainy ny alitaran'ny fanompoan-tsampy. Matahotra an'Andriamanitra izy. Fa teto izy natahotra ny fahavalo ihany koa. Satria ny taranaka Moaba, ny taranaka Amona sy ny akoatra ny Amonita de mbola teo daholo ihany koa de andeha hanafika azy. De natahotra izy. Tonga ny mpilaza vaovao de natahotra izy. Niady lohalika izy, nangovotra izy, midobodoboka ny fony, maina ny rorany, mangotika ny kibony. Raha olona marary ray izy de le marary be ny anatin'ny ray any any amin'ny lamosiny any. De mangovotra ny lohalika, de mipipika ny any loha any. Ohatrany tena tsy mahafinaritra anao intsony ny fiainana. Mafanafana fafy zany any anatinao, midobodoboka ny fonao. Ohatrany tsy mahavita mitsika intsony ianao. Natahotra Josafata. Fa zao, halleloja. Tsika afaka matahotra. Tsika afaka midobodoboka ny fotsika. Ry havana malala. Afaka matahotra ianao. Afaka taitra ianao tao anatin'izany rehetrarehetra zany de mandalo anatinao mitahotra isan-karazany. Fa ny torohevitra tsara indrindra rehefa tonga amin'izay zavatra izay ianao de zao. Satria ny tahotra efa ho avy, tsy maintsy ho avy. Misy fotoantsika tsy maintsy tratra ny tahotra tsika. Fa ny tratra ny tahotra mizara roa amin'izay ny lalana alehan'ny olona. Inona ny fihetsika ataonao rehefa tratra ny tahotra ianao? Satria ny zavatra mampatahotra misy. Tsika eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny Josafata ny zavatra nataony de tsotra. Ary azo natao haingakaingana. De ny natahotra Josafata ka nanarika tsara hitady an'i Jehova sady ny andro fivadikanina ho an'ny Joda rehetra. Zay ny zavatra sady tsy nividiana vola, tsy nitadiavina tany ivelan'ny tanàna, fa hita teo ny eo, halleloja. Ny antsika ny tombony antsika ry havana malala. Raha mpanompo sampy ny fahavalonao, iny tsy maintsy mbola hiazakazaka ao any amin'ny tantarabe iny. Fa ianao
Halleloia. Itsika arak'le iriny raha tojoady mafy de zao ny tsaroko hoe maninona akaiky mpamonjy halleloia. Akaiky mpamonjy. Nisy mpamonjy teo akaikiny teo tonga de nanatrika tsara izy. Manatrika tsara zany tena mifantoka amin'Andriamanitra. Zany manatrika tsara zany ravana malala tonga de manatrika an'Andriamanitra, mijery an'Andriamanitra, mino an'Andriamanitra, miantso an'Andriamanitra, fa tsy mitoditodika atsiaroa. Ny nataony Josafata voalohany de zao. Tsy nandeha nijery an'le fahavalo izy zany, firy marina anisany, aiza tokoa izy ireo, eo anjety ve, aiza eo marin-dramasina Moabita de Amonita de izy avy, tsy zany nijereny. Fa nijereny voalohany Andriamanitra. Ianao rehefa misy zavatra mampanahirana anao, mampatahotra anao, olana eo amin'ny fiainanao, ny zavatra atao voalohany, manatrea an'Andriamanitra ianao. De mibanjina an'Andriamanitra ianao. Tenin'Andriamanitra de miteny amintsika, mijerea de ho voavonjy anareo. Raha ny fahavalonao no jerenao, tahotra ny tonga ao aminao. Efa nataony Josafata ampy azy ny tahotra teo aminy. Tsy tady tahotra hafa tsony izy mbola de hijery an'le fahavalo. Ny nampangovotra ny zanak'Israely nahitany Goliata de zao ry havana malala. Goliata efa ngeza, fa mbola nijereny hatramin'ny fedinany, milanjalanjainy hatramin'ny ampingany, nojereny hatramin'ny sabatra sy ny lefina sy ny vitany hatramin'ny nanao etude any hatramin'ny zavatra kely, nandinidinika hatramin'ny zavatra kely indrindra teny amin'ny Goliata. Hitany hatramin'ny ranjony fony vy, hitany hatramin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny alavany ary vitany nandrefa azy hoe zao akio ny alavany. De nitondra inona teo amin'ny fiainana zany? Nitondra tahotra voameny sitrika tany andavabato ny olona tamin'izany fotoana zany. Fa i Josafata tsy izay no nataony. I Josafata tonga de zao fanafody mahomby ty ravana malala. Rehefa mandalo olana ianao tojolana ianao mampatahotra be io ny ataonao voalohany loha lalana eo amin'ny fiainanao, manatrea an'Andriamanitra ianao, mitetavana an'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra, de nataotry Josafata ka nanatrika tsara hitady an' Jehova. Zany mitady zany ravana malala. De tsy ohatran'ny ataon'ny zanako anankiray rehefa sina misy zavatra tediaviny, fa na zavatra eo ambany masony ary lazay. Maletika ilany, hay tsy hitako zany. Izy tsy mitady. Misy fotoana zay ato an-trano misy ato an-trano hoe zanakakely roa lahy reo manana tomobile kely tsy voaisanao tsony, ny tena tsy voaisa tsony. De ry zareo manana misy hoe titiny. Raha vao le vavovavao re misy tiny de misy fotoana tsy mety matory mihitsy izy raha tsy tiny. Fa tena hoe mitady. Tsy hainao tsony any amin'ny hevitra aiza fa tediavina zay. Ny fotsiny zao ny courage ataona zao mampahirana tsy latsaka ny ivelany zany fa ato an-trano. Rehefa ato an-trano de hita ny anarana zay. Ary ny atao hoe mitady de tediavina traiza fa hitiny. Tsy zavatra tsy hita rehefa tediavina. Misy fotoana mezany zanako rehefa mitady izy de hatrany amin'ny toerana tsy eritrereto ny tediavako an'le izy. De ozy zanako any ve de isy azy zany atao hoe mitady. Ny atao hoe mitady de tena mitady mandra-pahita. Halleloia. Tsy hoe ny vavaka ny natao teto, fa nitady an'i Jehova. Misy amintsika mivavaka fa tsy mitady. Tonom-bavaka ravana tsy ahitana an'Andriamanitra, fa ny fonao mitady anazy no mahita azy. Tediavina. Tsy hitanao teo am-pitsanganana de tavao am-pandoliana, tsy hitanao am-pandoliana de tavao anaty hira fiderana, tsy hitanao anaty hira fiderana de raha de tavao anaty hira fiankofana ary halleloia. Tsy maintsy hitanao Andriamanitra. Zany le atao hoe mitady zany. Ka i Josafata tena mitady. Halleloia. Nitady ary niantso fivadikanina mihitsy izy. Averika any, itsika hifady anina tsika aoriana kely. 3 andro miaraka eto tsika. Maraina parivan'ny andro, maraina parivan'ny andro, maraina parivan'ny andro. Tsy ho reraka tsika. Zavatra mahafinaritra amin'ity fivadikanina ity tsika atao amin'izay maresy efa ekipa tsy ekipa ato. Halleloia. Azo antoka. Efa tsy izay mivady rery tsony eo ary na izay mivady rery koa ary impiry moa tsika nanao fivadikanina 3 andro zay vitatsika. Fa zavatra mahafinaritra, afinaritra amin'ity satria ao reo ankizy reo miaraka aminay eto de hitanao fa tsy tsaroana koa hoe tsy nihinan-kanina ianao. Amen. Tena ko anao zany. Fa tsika koa hiantso fivadikanina isika 3 andro ny ataontsika amin'ity. Menanareo ariana kely ny daty.
efa misy daty hita ao fa mbola tsy confirmenay aminareo fa mbola misy zavatra ikinana mantsy eto am'ty fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty azonareo miakina amy zavatra izay tranga amy faharoapolo volana janoary ny ao arina keliny zany ny ahitantsika hoe eto le tena tady tena izy angatantsika amin'Andriamanitra atao farak'izay aloha zay fa anao fivadikanana 3 andro tsika ary tena teneniko anao fa fivadikanana 3 andro zany mbola mihoatra lavitra noho iny gilgaly iny ndray ny valimbavaka ho azo tsika tena teneniko omany sady ny fisakafoana tsara teny zao halleluja hoany tsara na fruit na légume na ifadianina tsika ao arina kely anitsana ndray tsika amin'io halleluja de mbola misy ty connexion ty de hoararotsika zay fa teto koa Josafata tena tonga tena niantso fifadikanana tao an'ny Joda rehetra tonga de ny olona rehetra tamin'ny andro Ninive tonga de niantso fifadikanana andiny fa de niangona ny Joda angataka famonjena amin'ny Jehova eny avy tamin'ny tanany avy tamin'ny tanànany Joda rehetra hitady an'i Jehova avy daholo zany avy amin'ny tanànany Joda rehetra anino hitady famonjena miakatra daholo ny olona amin'io zany tsisy an'izany hoe ifady anitsika tsisy an'izany hoe tsy tonga zany fa tonga daholo za aloha miaravany anabavy Eliany pa Eliana fandroany vao nahita an'izany halleluja Virginie Andomalala efa eo foana de arabaiko ihany koa satria mbola tsy narabaiko teo halleluja miakatra daholo ny olona amin'io zany amin'ny fivadikanana ataontsika io amboariny programanao de nataontsika ifady anina aza misy tsy tonga amin'io mety fivadikanana tsika farany alohan'ny atapahan'ny fandarina nge za nge miteny anao fa connexion antsika io ao arinao misy zavatra mamy etsiketsika eto am'ty zao tontolo zao ty fa tsika tokony tsy variana eny am'izao tontolo zao amy zavatra afa-tsony fa mifantoka mijery mandinika lalina tsika misokatra amy masom-panatsika sy maso nofotsika fa misy zavatra mihetsika ahafahantsika tena miomana ny amy fiavian'i Jesosy am'izao fotoana zao asakasaky izay mbola hovariana amy zavatra fa ianao mila mifantoka ianao inona ny zava-mitranga aiza ho aiza ianao am'izao fotoana zao aiza ho aiza ty zao tontolo zao ty aiza ho aiza ny tantara halleluja fa nitady anino nitady an'Andriamanitra an'inona hitady famonjena teo zany tsisy vavaka fitahiana zany hoe me fitahina Andriamanitra le karamako Andriamanitra mba ampiakaro le anina ohatr' zao Andriamanitra ohatra mba le tsisy tsony zany fa ny zavatra nisy ozy ianao nangataka famonjena misy fotoantsika vavakantsika ho an'ny fitahin'Andriamanitra misy fotoantsika vavakantsika ho an'ny tokatrandro fa teto ny vavaka ho an'ny famonjena ny amin'ny fahavalo halleluja tady famonjena ilaina ny famonjena andiny fadimy Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonana Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehova teo alohany ny kianja vaovao ka nanao hoe nitarainy Josoa ianao tsara ny tombavaka Josoa io tombavaka io tombavaka tonga ty anatintsika matetika io ny adiny Josafata io tonga eo amintsika matetika fa ity misy tombavaka alaitsika tahaka halleluja manomboka androany rehefa tojo ady mafy ianao de zao ny tombavaka andininy tsangana teo amin'ny fiangonana zany izy nitsangana teo anoloan'ny olona izy zany andiny fahenina tena nanao hoe ry Jehova Andriamanitra ny razanay eo Josafata fa tsy Josoa misy fotoana diso kely fa zafady Josafata ndresantsika eto fa tsy Josoa ry Jehova Andriamanitra ny razanay tsy anaovanao Andriamanitra any an-danitra eny ianao no manapaka ny fanjakan'ny jentilisa rehetra ary eo an-tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy masakana anao ry Andriamanitra io tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ty hiala teo amin'ny laon'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaka Abrahama sakaizanao ary nohony nataty izy ka nanao fitoerana masina teo anoloan'ny anaranao sady nanao hoe raha manjoanay ny loza na ny sabatra na ny famalina na ny arety mandringana na ny mosary ary hitsangana anatrika ty trano ty sy anatrehanao zahay fa ny anaranao eo amin'ity trano ity ka hitaraina aminao amy fahorinay de hieno ianao ka hamonjy halleluja io le vavaka nataony izy io le vavaka nataony Solomona tamin'ny fahavitan'ny tempoly hoe raha eto amin'ity toerana ity manatrika anao eto zahay ka tonga ny mosary ka tonga ny fahavalo ka tonga ny ohatr'izao ka tonga ny fahamombana ka tonga ny ohatr'izao raha eto mieno anao zay Andriamanitra de oka anao hieno halleluja teto zany ny zavatra nataony Josafata de nahampatsiahy voalohany indrindra miteny ampinoana ianao afaka mampatsiahany zany tsy Andriamanitra be fanadinoana sanatria misy fotoantsika mila mampatsiahany zany Andriamanitra
tsy ianao ve ny Andriamanitra ny an-danitra any ravana mampamerina toky ao anatintsika ao rehefa mandalo ato io zao tena ianao fa tsy Andriamanitra ve ngezandrindra fa ka ny Andriamanitra io mpanompo sampy io tsy ianao ve no Andriamanitra ngezandrindra tsy ianao ve ny Andriamanitra ny razanay tsy ianao ve le Andriamanitra ao an-danitra ao Andriamanitra tsy ianao ve manapaka ny fanjakana sy ny jaintilisa rehetrarehetra manino ny Josafata foaziny daholo aloha falebiazan'Andriamanitra halleloia halleloia asehoy mihitsy ary ataovy miariary eo anoloan'ny fahavalonao fa lehibe ny Andriamanitra zava-dehibe zany misy olana ianao ngeza le olana fa vao manomboka mivavaka ianao de alehibe azo ny Andriamanitra ao fongary eny anatinao andry fa lehibe ny Andriamanitra halleloia ianao nge Andriamanitra tsisy ohatranao za misy fotoana ohatr'izany rehefa mandalo ady de mivavaka mijery an'le fahavalo mijery an'le olana de tany saiko daholo reny Andriamanitra ianao nge Andriamanitra tena nanokatra ranomasina meny fa tsy ianao ve nanangana ny Lazarosy Andriamanitra tsy ianao ve Andriamanitra ny namelona an'le taolamaina Andriamanitra halleloia taty sao daholo ny fahakakana zay hitanao tsy ianao ve niaran'izy telo latanaty laforme rehatra afo Andriamanitra na ianao koa aza ny teneninao misy fotoana ianao mandalo ady de taty efa nandalo ady ianao taloha na misy fotoana ohatr'izany misy tadidiko za nge Andriamanitra nandalo ady ohatr'izao fa tsy ianao ve ny namonjy anahy tamin'iny halleloia halleloia ianao nge ny namonjy anahy tamin'iny Andriamanitra halleloia ny foaziny daholo aloha ny mety fahalebiazan'Andriamanitra rehetra fatany nampatsiahivony koa Andriamanitra ianao Andriamanitra efa niteny halleloia zay teneniko anao rehefa mivavaka teneno Andriamanitra ianao efa niteny fa raha ivavaka eto zahay manatrika anao eto de ianao netiko ianao an-danitra ao tamin'ny andron'ny Solomona rehefa nitokana ny tempoly ary namaly ianao Andriamanitra fa renao ny vavaky Solomona ka raha eto amin'ity toeranyity tokoa zay miantso anao de amaly ianao ao an-danitra ao halleloia patsihivon'ny Josafata aloha zany nataony fantatry ny olona sy ren'ny olona koa fa zany ny zava-nisy zany ny zavatra tenenin'Andriamanitra ka Andriamanitra tsy mandaingy Andriamanitra mitanana ny teny nomainy halleloia Andriamanitra tsy mivadika Andriamanitra toriko aminao eto androany rehefa niteny izy fa hamonjy anao de hamonjy anao izy na Moabita na Amonita na Malekita na inona rehefa Andriamanitra ny hamonjy anao na firy koa mitambatra eo de hamonjy anao izy halleloia andin'ny fafolo vita ny fanalebiazana an'Andriamanitra somary efa ganiko satria tsy hijanona ilany satria ny antony tiako fitaina hatramin'ny farany ty tantara rehetra ty mantsiny tsy ho tapatapahako mihitsy andin'ny fafolo koa indreo eo am'izay izy vita ny fahalebiazan'Andriamanitra nitarainany am'izay efa eo am'izay velary eo aminazy am'izay nisy fotoana Nehemia nisy fotoana ry Ezekia rehefa nisy ady ry havana velariny eo anatrehan'Andriamanitra ianao rehefa misy taratasina ady tonga eo aminao ninona karazana taratasina ady ohatra misy mitorotsotro zao ianao misy olona zao eto ohatra hoe tratran'ny mijery orona tsara de tratran'ny lamandy jereo tsara koa aloha sao fisolokiany zany za de mino fa fisolokiany zany fa de iny taratasina rehefa norina ianao tsy maintsy mandovola velary ao anatrehan'Andriamanitra velary ny taratasina adinao mety misy taratasinao avany amin'ny tribonaly avany ampitandro filaminana tsy fantatro na iny SMS nalefa ny fahavalo aminao iny ary velary ao anatrehan'Andriamanitra mandolimy de tavin'Andriamanitra de velary ao anatrehany na de ny vavabe nataon'olona reny rehetrarehetra velary ao anatrehany anatrehan'Andriamanitra eto eo anatrehany ady io fahavalonao any am-piasana fahavalonao manenjika anao naiza io adinao asany maizina sy ny sisa velary ao anatrehan'Andriamanitra teto de velary mba namelatra koa Josafata koa indreo ny taranaka Amona sy Moaba ary ny avy any tendrombohitra Seira reo ry Andriamanitra reo mamono anay halleloia halleloia zay le hoe alaza tainareo mampinona le hoe efa tsy voakely izy de maty ny dadany de rehefa misy manadala izy de alazako amin'ny dadanay dadany efa tsy atsony de matahotra ny ankizy hoe misy dada
fa mampina ny eritreritra Andriamanitra le dadany le amana. Ianao rehefa misy olana dia zao alazao amin'ny dadanao. Iza ny dadanao? Le dadantsika ranofika tsy mahavita ny moa efa maty. Fa ny dadantsika ranofika tsy mahavita ny ninona firy. Misy fetra ny vitany fa alazao amin'ny dadantsika ao an-danitra ao. Halleloia. Alazao amin'ny raintsika. Zao sika androany andaza amin'Andriamanitra. Zao Andriamanitra. Iza ny alazantsika amin'Andriamanitra? Ndao alazantsika amin'Andriamanitra rehefa. Ianao nge rehefa navaka mandaza ny olana amin'Andriamanitra. Reny olona mampahory anao, mampijaly anao sy ny sisa reny. Ohatra tsika taloha vao misy mamono sy ny sisa. De maninona? Dada io tonga de mandalo. Alazako amin'ny dadanay. Dada, ianona kenana ohatra zao hoe, ianona kenana ohatra zao hoe. Zao ze fahavaliko rehetra rehetra. De ho alazako amin'ny dadanay. Samy mandaza amin'ny dadany. Samy mandaza amin'ny raintsika fa teto. Josafata nandaza tamin'Andriamanitra reo ry zareo reo. Reo Andriamanitra. Tadidara tsika ohatr'izany fa misy mamondy. Alazako. Nalazany. Reo ny taranaka Amona sy Moab ary ny avy any tendrombohitra Seira Andriamanitra. Iza moa ny olona mipetraka any amin'ny tendrombohitra Seira? Ny taranaka Esau. Taranaka Esau nge nomen'Andriamanitra toerana amin'ny tendrombohitra Seira. Reo zany le niady taminy. Sady ny tena nampalahelo teto de zao. Toizantsika ny tena Andriamanitra de 20. Kondreo ny taranaka Amona sy Moab. Ary ny avy any tendrombohitra Seira. De ilay tsy navelana ho tafian'ny Israely fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nivily fa tsy nandringa anazy zay. Nefindreo izy mamaly ratsy anay ka avy androaka anay amin'ny lova nomenao anay. Teto zany de tena nandaza tokoa. Zao ny olana. Reto olona reto rehefa ndreo olona manafika ny Joda reo. De olona tsy navelan'Andriamanitra no vonon'ny zanak'Israely taloha. Mampalahelo zany sa tsy mampalahelo? Olona nasianao soa zany. Olona namindranao fo zany. Olona tokony afaka matinao raha ny vononao. Fa tsy ny vononao no Andriamanitra. Fa reo ihany reny maninona aveo? Reo ihany reny mamady. Reo no amono anao. Izany tantara zany keny seo. Andao ke jezika amin'ny Deutéronomie ange zany raha tsy hitanao zany tantara zany de amin'ny Deutéronomie toko faharoa. 5 nanavatra Andriamanitra. 5 Deutéronomie toko faharoa 5. Halleluia. De teny tamiko Jehovah ka nanao hoe aoka zay ny nandehananareo nanodidina ty tendrombohitra ty fa miverena ianavaratra ianareo. 4. Ary mandidiny olona hoe ianareo fa andeha hamaky ny tanin'ny Esau rahalahinareo zay mitoetra any Seira. De atahotra anareo izy nefa mitandrema tsara ianareo aza mila ady aminy. Fa tsy hanomezako anao ny taniny na de niera-panadia kory aza satria nomeko lovan'ny Esau ny tendrombohitra Seira. Nanavatra zany Andriamanitra. Any amin'ny 5 mbola Deutéronomie toko faharoa 5 mbola nanafatra ihany Andriamanitra. De hoy Jehovah taminy. Aza mandrafo ny Moabita ianao na mila ady aminy. Fa tsy hanomezako lovanao ny taniny satria ara de nomeko lovan'ny taranaka Lota. Koa zany taranaka Lota. Mbola nanafatra Andriamanitra ny 5. De ho tonga eo akaikin'ny taranaky Amona nefa aza mandrafy azy na mila ady aminy fa tsy hanomezako lovanao ny taranaky Amona satria nomeko lovan'ny taranaka Lota izany. Hitanao? Reo olona telo reo karazan'olona telo reo avana malala. De tsy iza fa ny taranaka Amona sy ny Moaba sy ny taranaka Esau izay mipetraka amin'ny tendrombohitra Seira. De tsy iza kory fa olona nasian'ny zanak'Israely sy ny Joda fahasoavana. Tsy haiko anao nefa tratran'izany olona nasianao soa ihany no vadika aminao. Olona nasianao fahasoavana no vadika nandrafy anao. Zany ny zavatra nitranga teto. Olona namindranao fo. Taka an'le mitendry reny raha tsy izange tsy ohatr' izao ianao. Nefa ny olona mihitsy no mandrafy anao hamodika anao. Ka zay ny zavatra nitranga teto. Tarain'izy zange Andriamanitra, reo nge Andriamanitra afaka mivononay fa tsy navelanao ny vononay de jerenge Andriamanitra ny atao. Za efa miteny anao Andriamanitra sady nidongy kely Josafata. Za efa miteny anao. Za efa miteny anao. Naninona zao na vonona zao izy tsy navelanao ny vonona de zao zay nge vonony Andriamanitra. Ry Andriamanitra io tsy tsara azy va ianao. Fa zay de tsy manan-kery any ohatra reo olona betsaka reo.
izay avy amelanay ko tsy hitanay zay ataonay fa ianao nandrandranony masonay. Halleloia, halleloia. Eto zany ravana de miraviravitana ny Josafata. Teto zany de raha mpanao boxe de le manipy gant tsy ady Josafata satria zao no teneniny Andriamanitra ianao hoe tsy tsara andreo zay ke tsy manan-kerany ohatra andreo de fatany fa kely ery izy vitsy izy mihoatra andreo za tsy manan-kerany ohatra andreo tsy hitanay zay ataonay misy fotoantsika miteny an'izany mihitsy tsy hitako tsony zay atao leobe za tena kivy tsisy azoko atao tsony tena zany tsika zay tsy miteny an'izany miteny an'izany matetika tsy hitako tsony reto zay atao kivy dada leo reraka reto reraky ny ady tsy hitako tsony zay atao aza olona nitarainana ohatra zany fa teto tsy olona nitarainana Josafata fa Andriamanitra ozy izy hoe Andriamanitra tsy haiko reo tsy vitako tsony reo tsy hitanay zay atao am'ireo fa ianao ny andrandrano masonay. Halleloia, halleloia. Ianao raha tsy hitanao tsony zay atao tsy hitanao tsony zay voana amin'ny olana io ozany hoe tsy vitako tsony ty diso ianao raha tsy miandrandranaandriamanitra fa i Josafata ny andrandranaandriamanitra izy tsy hitako tsony zay atao Andriamanitra ianao sisa ianao sisa. Halleloia, ianao sisa ny andrandrainay andrandrainy ny masonay ary ny Joda rehetra mba mivady aman-janany de samy mitsangana teo anatrehan'i Jehovah zany hoe ny olona rehetra samy vonona samy nangataka Andriamanitra mba tahio moa zay taidoretsika efa mahafinaritra ery tsika tamin'le misy problème na connexion reny de mahafinaritra ery ao ambadika ny ankizy tonga de mivavaka raitra ny intercession tamin'ireny samy teo daholy. Ary Jahazela zanaky Zakaria zanaky Benaya efatra ambin'ny folo zanaky Jeiela zanaky Matani Levita avy amin'ny taranaka Asafa de voatsindry ny mpanahin'i Jehovah teo amin'ny fiangonana tonga de mety ny parler en langue mihitsy zany izy niteny tamin'ny teny tsy fantatra vaginy Jehovah izy de zao no teneny naminany izy mianio anareo ry Joda rehetra sy ny mponina ny Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka zao no lazainy Jehovah aminareo. Halleloia. Zao zany ny valin'le fangatahana teo zao valin'le vavaka teo misy valiny ary misy valiny io zao ny tenin'Andriamanitra aza matahotra na mivadi-po am'ireo olona betsaka ireo aza matahotra zany hoe mampatahotra ireo mampivadi-po ireo fa ny tenin'Andriamanitra ary zay ny tokony enonao tsy ny tenin'ny olona tsy nisan'ny fahavalo tsy nitsinina tsy le tatotro le olona tamin'ny voalohany teny hoe be de be ny olona mono anao maty anao tsy reny ny enonao fa zay lazainy Jehovah am'izay ny enonao zany no mahazava-dehibe ny meno an'i Jehovah le avara-malala zao no lazainy Jehovah aza matahotra na mivadi-po am'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa any Jehovah. Halleloia, tsy anareo ny ady fa any Jehovah. Halleloia. Efa tantaraiko anao za tamin'ny mbola kely averiko indray ty tantara ty ho azy mbola tsy tare za tamin'izany mbola kely de zao nisy ankizy vavy zay tany am-pianaranay fanjabe zay ny anarany fanjabe izy de izy resiny daholo ny lehilahy de nefa mba misenana akambo kely rakoto salama de famaly taminazy de menatra ny namako za mba ohatry hoe mba hitanamako mba madiditra mitaritarika teo tamin'izany de miady zany de efa mirava ozy izy fanjabe miady zany tsika sady fetra rehefa mirava ka rehefa mirava le miady ambadika fianarana de za tonga de nitomboka ny fokona rary natahotra nefa menatra ny namako hoe resin'ny fanjabe zay vehivavy eny aroa rehefa mirava zany fa tena teneniko anao mba tsembo-dratsy avy ny teny an'izay tsembo natahotra maty androany maty ny fanjabe sady ho resy satria vitako daholo ny lehilahy nyvonoa ny fanjabe misy fanja moa ato amintsika ato natahotra mipatrapatraka ny atsembo natahotra narary ny kiboko mandrapirava récréation voalohany zay ny famaly zay hoe iady rehefa mirava mbola misy récréation fanondroany rehefa lasa am'izany récréation fanondroany mananamany zay vehivavy koa Pauline indray ny anarany teko na mba mety mahita zao fandaran'izao fanjabe sy Pauline de nitarainako am'izay Pauline nafinge natsoky tany ambadika fianarana Pauline nafinge ka Pauline ty be anahy namako be izy fotoana miara milalao kalesa Pauline tonga de ngeza be sady zaho manana olana ahoana zaho te tamin'ny fanjabe vonoana de iato zay izy fanjabe rehefa mirava iza fanjabe alao anaovako azy osy Pauline tena marina aveo alao fa zany ady aminy
Fary am'izay a. Voaka am'izay ny fianarana ny olona efa niandry anaisy io vony fanjabe. Niandry am'izay ny olona hiady isy fanjabe. Za amin'ny efa tena natoky amin'ny Pauline. Mangatamaso amin'ny Pauline. Aza matahotra ozy izy fa za eto. Andeha hiady amiko am'izay fanjabe fa tonga de nitira amin'ny Pauline teo aloha. Fa vonoan'ny Pauline ho aho teo akady vatana. No vonoan'ny Pauline ny fanjabe. Za amin'io nijery fotsiny. Mangamanga ny fanjabe. Za tsy nanino. Taorian'izay tsy nanao nininana intsony fanjabe. Satria efa lasa ny Pauline niady. Za zany nijery fotsiny tamin'io. Faly aho tamin'izay ary tsy adiniko mihitsy izay Pauline izay nanavitra. Tao amin'ny bebe akady vato zany raha mbola eto zany olona zany raha sendrasendra mba misy mahita an'izany. Zany ngeravana. Tombontsoa ngeravana zany hoe misy ady ianao dia tsy ianao no miady. Fa amin'ny fanjabe ny adiny rado rakoto salama. Alleloia. Fa teto tsy andro Josafata ny ady fa niza any Jehovah Andriamanitra. Aza matahotra na mivadipony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Alleloia. Raha pitso tahaka izao dia midina hiady aminy ianareo. Fa indreo hiakatra eo amin'ny fiakarana zizy izy. Ary ianareo ahita azy eo amin'ny farany loha sandrika tadifiny efitra Jerosalema. Jeroela azafady. Andiny fafito ambolo. Tsy anareo nefa no hiady aminy. Amin'ity mifampijalona tsara ihany. Fa ho hitanareo ny amonjen'ny Jehovah nareo ry Juda sy Jerosalema. Io teny io amin'ny dika teny hafa dia zao. Tonga avy eo ihany ianareo. Dia tsy ady nareo fa tonga eo ihany. Dia dikan'io mijanona tsara. Mijoro tsara. Halleluia. Mijoro tsara. Halleluia. Mijoro tsara. Zany hoe maninona? Tonga eo ihany ianao amin'ny finoana. Mijoro tsara ihany ianao. Misy fotoana tsika miatrikady. Tsika fotsiny eo. Araka le teneko anao maly. Miakatra fitsarana. Mivatako tonga teo. Fa tsy zany ny ady. Za mijoro tsara fotsiny. Ianao tsy mitsoka. Tsy mitsoka ady ianao. Betsaka amintsika tsy sahiseho amin'ny fahavalo. Fa ianao mila miseho. Fa ny zavatra tadidinao mifampitazana fotsiny nareo. Alleloia. Ny mifampitazana amin'ny fahavalo tsy mahafaty. Ny mifampitazana amin'ny fahavalo tsy mahafaty. Fa ny mahafaty dia ny tanan'Andriamanitra hikasika ny fahavalonao. Alleloia. Aza matahotra na mivadi-po. Fa raha hampisy dia mivoa hiady aminy. Fa Jehovah ny momba anareo. Alleloia. Inona re zany hoe Jehovah ny momba anao zany? Inona re ravana zany hoe Jehovah momba anao? Ary zany zavatra mila ampidirina anatin'ny saitsika mpivavaka amin'izao andro farany izao. Lasa maivana amintsika zany hoe Jehovah momba antsika. Fa Jehovah momba anao zany nge ry havana. Hatramin'ny ranomasina miteny itenenanao dia mitsahatra. Ny zavatra tsy misy itenenanao dia lasa misy. Liona masika anao na be tsy mahinana anao rehefa Andriamanitra ny momba anao. Afo mandoro tsy mandoro anao rehefa Andriamanitra ny momba anao. Alleluia. Na efarao sy ny miaramilany sy ny kalesiny ary sy ny sovaliny miady aminao tsy mahakasika anao rehefa Jehovah Andriamanitra ny momba anao. Ataovy lehibe ao am-ponao zany androany hoe Jehovah Andriamanitra ny momba anao. Andiny vavany dia nekohaka tamin'ny tany Josafata ary ny Joda sy ny mponarely koa teo Jerusalema dia nekohaka teo anatrehana Jehovah ka dia mivavaka. Dia nitsangana ny Levita taranaky Kehatita sy ny taranaky ny Korita mba hiterana Jehovah Andriamanitra ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Alleluia. Feo mahery indrindra tsy feo mangovongovotra. Ninona itrangaje tsy zany ny hira. Feo mahery indrindra. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra io. Halleluia. Halleluia. Tamin'ny feo mahery indrindra. Dia ny fomaraina koa izy ka niaingana ka nefrikite koa. Aloha nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka hoe mianoa ary Joda ianareo serponina eto Jerusalema. Minoa any Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra aminy ianareo. Minoa ny mpaminany dia ambinina ianareo. Halleluia. Mila neno any Josafata zany ny olona. Sady nino an'Andriamanitra. Ary efa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pira ho an'i Jehovah hiterana amin'ny fiangona masina. Mivoaka eo anoloany ny olona efa vomana ihady ka na hoe miterahany Jehovah fa mandrakizay ny famindrapony. Inona ny hevitra io? Ny hevitra io dia zao. Nanendry olona hiterana amin'ny fiangona masina. Fiangona masina izany dia sady fiangona no masina. Halleluia. Manao akanjo tsara soratra lava tahaka ny an'i Josefa. Sady masina no tsara. Halleluia.
zany no mahatonga antsika eto tsika rehefa manana ady de iza ny miainga voalohany. Halleloja. Amin'ny fivadikana zao tsika nanao zany. Hitanao ny mpitoroteny eto amintsika reo ankizy mpitoroteny reo reo tsy mitoritoroteny fotsiny eto reo fa reo de manamaso tena araka ny teny anabavikoty reo. Jereo nareo tena mena lalana mihitsy reo olona mpitoroteny reo jereo ny kantiny azonareo atao zany. Jereo ny kantiny aza mijery an'le talohany natonga nazo mpitoroteny teto samy nanana ny lasa tsikitsika fa nitaoriana nitoriny teto jereo raha mbola mahita zavatra fafy nareo teneno mihitsy zay. Fa eto ry havana malala mahatonga atsika mahomby eto. Vomaly zao nisy olona nentina mbavaka vao tamin'ny maraina narary fanina be ao izy. Halleloja. Fa mpiandro zay menadamo de nentina mbavaka moa ny ankizy koa tao ambady atao ny vavaka ho azy daholo. Inona mahatonga le valimbavaka tsy ampy ady ny fitaterana sitrany izy satria ninny alohan'ny ady de misy nanendrim-pira ho an'i Jehova hidera amin'ny fiangona masa sady midera an'Andriamanitra sady mivavaka anaty fahamasinana. Ny intercesseur mila manam-pahamasinana. Ny mpitondram-bavaka ry havana malala mila manana fiainam-bavaka fa tsy ampy zay fa mila manana fahamasinana. Fa rehefa zay ny tonga aminao de andaotsika hiady. Fa azo antoka ny fandresena. Ary raha vao nanomboka ny iompy sy ny dery reo inona tsara fa nanomboka zany ny fiderana. De zao ny zavatra nitranga nasiany Jehova otrika amely ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Seira izay avy amely ny Joda ka de resy reo. Nasiany Jehova otrika amely ny taranaka Moaba sy Amona sy ny avy any tendrombohitra Seira izay avy amely any Joda ka de resy reo. Inona moa zany otrika? Ny atao hoe otrika de zao olona miafina manao karazana ohatry ny lavaka de miafina tsita. Ny otrika de zao zavatra tsy apozana mijery ohatr'izao ny vavalo tsy mahita ninina fa amin'ny fotoana tampoka misy olona mitsangana vao anaty otrika ao. Reo otrika ireo le olona miafina tao fa olona miafina tsy hita fa efa vonona amin'ny fiadiana. Halleloja. Ry havana malala tandremo mila mitandrina ny fahavalontsika fa tsika de manana otrika ary ny herin'Andriamanitsika de otrika zavatra tsy hitanao eo no eo be de be ny olona misous-estime manambany ny olona mpivavaka io ve de anao inona eo reo ve de havitany inona eo fa tsy fantany fa misy otrika miaraka amintsika. Misy zavatra ao anatintsika ao, misy zavatra ao anatinao ao ry havana malala izay tsy hitan'ny fahavalo. Fahavalo mieritreritra tsisy ninona reo asio ratsy tsy ry havana malala tsy olana amin'ny olona manisy ratsy olona mpivavaka. Zao ny anatin'ny sain'ny olona tsy maninona zany reo tsy mahavita ninina zany reo atao fa tsy misoloky olona mpivavaka any tsy olana manao ratsy olona mpivavaka sy mpanompo n'Andriamanitra tsy mampaninona zany. Attention tandremo misy otrika ao izay tsy hitan'ny mason'ny fahavalo ny voaka tampoka tonga de namely de nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba amely avy any tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy ary ny voaringana ny mponina tany Seira de ny fandringana kosa izy rehetra inona tsara teto ary zareo samy zareo ihany angery havana amin'ny ady teto ery zareo samy zareo ihany angery havany. Ny famono nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba amely ny avy any tendrombohitra Seira le avy any taranaka Esau no vonondro zareo. Ary no tonga teo amin'ilay fitazanana ny hevitra ny Joda de ndreo olona betsaka reo ka indreo zao aloha taoriana naminondro zareo any le olona tao tendrombohitra Seira rehefa maty le fahavalo ray misy olona telo zany tafika telo de ny ady aloha vonony le anakireo ty ray ity de avy reto roa reto ny famono zany hoe ny olona ary io fanoan'Andriamanitra io fanoan'Andriamanitra io efa jorofavimbela tamin'izao zeto foana zay ravana taloha araka tekitany hoe tanaty olana tanaty anan'olona vola anan'olona trosa
dia efa nanomboka nivavaka amin'izay izay mivady tamin'izany vo nanomboka nivavaka vavaka ohatr'izao zany fa tsy le mbola nivavaka taloha nanomboka nanolo tena ho an'Andriamanitra izay mivady ka zay tamin'izany a rehefa anina dia misy fotoana tao anatin'izany trosy izany nge nampalelo ihany ny fiainana hoe eritretinao fa zay taloha manana trano manana tany manana tômôbilina fa ohatra misy olona tonga avy any dia misy tômôbilina manana tômôbilina be dia be zay tamin'izany dia misy olona manana trosy any ohatra hoe manana vola aminay izy izay tsy tokony vidiny tômôbilina ikory fa io tômôbilina io ny alainy a ho takalon'le vola tokony menay azy a raha tsy zany detina any amin'ny pôlisy dia matahotra pôlisy ianao matahotra izao hiakatra fitsarana sy ny sisa dia omena azy ohatra zany daholo nataony vetivety misy fotoana ary a anna gourmety be zay tamin'izay tonga avany le olona tahako izao dia zao no araiza le gourmetinao tadidiny hatramin'ny gourmetiko dia natahotra dia indray andro efa taty arina efa nanomboka tahin'Andriamanitra nanomboka nivavaka amin'izay dia nanomboka tahin'Andriamanitra dia mbola nisy nanao nahita lalan-dririnina ihany dia nieritreritra fa izay mivady dia le mbola ampitahorina pôlisy ohatry ny taloha izay mivatra tômôbilina dia mifanakalo tômôbilina ohatry ny asa rehetrarehetra tena netiny tany ny tômôbilinay nenaizy ny azy netineta ty aveo amin'izay zareo tany mifanorohevitra ratsy tany andao averinao izy fa tsy mety io dia mba nidrikiny ianao tsy sao dia mba tsy mety zany averina fa raha tsany dia tsone pôlisy to dia natahotra zay nitomany mihitsy mampionona tamin'izay ny antony zay mbola atao anaty na dia vavaka dia mbola atao anatina tany hoe fanoliana trosan'olona tamin'izany fa tsy maintsy naverina satria nampitahorin'olona pôlisy tena zay amin'ny efa mivavaka zay nge le olana riavany ny olona mieritreritra anao raha ianao mbola mpanota be io dia fahavalo maresy anao daholo ny fahavalo rehetra fa raha lasa mivavaka ianao dia zao ny tadidio efa tsy anao tsony miady ary tsy anao tsony niady fa inona ozy ianao taty arina ny menay azy tany na raha nalahelo kely any satria nampalahelo le zavatra nitranga tamin'izany zay koa moa tamin'izany mbola nanomboka nivavaka kely mbola tsy ohatr'izao akory fa ny zavatra nitranga dia zao efa tantareko anao ty zavatra ty dray andro le lehilahy anankiray roa lahy mantsisy tamin'ny nampahory anay be mihitsy tao anatin'izany io lehilahy anankiray io anisan'le ohatra hoe to dia maka misy vola kely aty aminazy volany kelikely aty aminay to tômôbilina valera be to dia alainy dia nampitahorin'ny pôlisy tamin'izany fa nikena le izy satria inona moa ny azo atao fa zao ry havana misy fetrany io rehefa mivavaka ianao tsy azo atao an'izany tsony ary za zany manafatra ny olona ianao rehefa anao zavatra ny toetra ratsinao sy ny tsindry azo lena sy ny sisa ataonao ady adilo fa sao dia mba olona mivavaka io ataonao ianao tena teneniko anao zany matetika mantsy olona zanaka mpanompo samby sy ny sisa mpandatsabaratra natahoran'ny olona fa ny olona mivavaka tsy atahorana fa tandremo fa Andriamanitra miady ho an'ireo fa ny zavatra nitranga taty arina ke teneniko anao fa tantareko anao teto foana zany maty le lehilahy io seo gazety voatsato satikantsy be dia be dia nisy nanendaka nalahelo zay tamin'izany satria mpinazay nge mpinamana ihany fa tonga tamin'izany tantara zany ala hoay maty io ny ihany na vonoany voaka gazety nisy nitsatotsatotsatokantsy tena mampirehitra dia hoe voentaka zany tamin'ny gazety fa herinandro taorina iny nivoaka ireny vavava fa ay le zao tany no ny famaly izy mirahalahy izy ro lalenanao afera taminareo zany le nampahorereo ny famaly dia le ray io ihany ka ina natsatotsatokantsy an'le ray ny famono izy ro lahy izay mpisoda dia le ray zany maty le ray nigadra fa le ray nigadra io efa mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao zay mandeha zay mandeha manao mandeha mitoriteny zay eny amin'ny fonja eny amin'ny violon any amin'ny tribunal mitoriteny tany amin'ny fonja zay io izy teo nitsoaka izy moa vao nahitana dia menatra ve lasa nitsoaka fa zay nivavaka ho azy any na nitsoaka izy zavatra tiako teny aminao dia zao ny fahavalonao rehefa fahavalonao mitambatra aminao reo tena teneniko anao mibanjina an'Andriamanitra ianao mibanjina an'Andriamanitra ianao fa reo to dia famono reo tsy ianao no miady amin'ireo fa reo ihany no mifandritaka alleloia misy zavatra efa nitrango ohatr'izany tany ampiasana anay ka za efa teneniko anao ihany tany ampiasana anay za rery ny olona mainty hoditra ohatr'izao zany fa vazaha daholo ty aminay koa moa misy olona miaraka amintsika eto mahafantatra tsara nytoetra ny olona ty fa tsy ohatry ny any amintsika any voatanàna any fa mpanavakavaka ny olona ty satria tompo tany be daholo fa nataon'le ray ohatry ny tsindry azo leny zay fa
Ozy fotsiny za tsy hamaly an'izany fa de ho hitantsika eo zany. Fa izy menaka mifandritaka ny ady tontondro tao voaroaka ny anankiroa. Reo olona nampahory areo to de niara voaroaka ny anankiroa. Tsika tsy mila miady fa tsika mila mibanjina an'Andriamanitra. Fa zao fandringa andreo de maty. Enonao am'izay amarana koa satria lasa lava ny tantarantsika. Zao no tantarany toyany. Ary no andininy fahaefatra ambinifolo ary no tonga teo am'le fitazanana teo an'efitra jody izy de indreo nisy olona betsaka izy nijery olona betsaka izao ko indreo nisy faty ny apatrapatra tamin'ny tany fa tsy nisy hafanandositra zareo ihany zany famonomono teo. Ary avy amabo azy kosa Josafata sy ny vahoaka de nahita arena betsaka sy faty. Nahita arena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy ka de namabo mihoatra aloha zay zakany hoentina. Ary atenona nanangona ny babo satria be debe reny jerenao tsara. Hitanao revana malala, ianao rehefa Andriamanitra ny mombanao, reo fahavalo ohatrany eritreretinao hoe olana be mitambatambatra be amely anao reo mipanjina manatria an'Andriamanitra fa reo vadika fitahiana ho anao. Ny abetsaka reo olona reo zany raha olona kely ny tonga teo ka maty ohatrin'io adiny ray andro reo nanangona fitahiana teo satria ny arenan'ireo eritreretinao zany hoe nanangona mihoatra noho zay zaka, mihoatra noho zay zakanao zany 10 kilao fa mihoatra 100 kilao ny netinao. 3 andro nanangona fotsiny. Rojo volamena, peratra volamena, fanana, omby inona, vola, tsy fantatro avy. 3 andro. Ohatrany mampitendray soa fa betsaka le fahavalo tonga teo fa reo betsaka reo ihany no ny baboana 3 andro vao azo ny teny amin'ny rehetrarehetra. Za de teny aminao androany. Amabo mihoatra noho zay zakanao any ianao am'ireo olana sy fahavalo fa zao ataovy zay tonga anao momba an'Andriamanitra. Manatria an'Andriamanitra ianao fa raha Andriamanitra momba anao de tsy misy matohatra anao. Ary io ady io aza tomany amin'io ianao fa rehefa natrika an'Andriamanitra ianao Andriamanitra teny aminao mety ho fivadikanina ndana mivavaka fa za teny aminao fa tsy anao io ady io fa an'Andriamanitra. Ary rehefa Andriamanitra ny ady amin'io tsy mikasika amin'io ianao fa nikasihanao amin'io ny vokatry ny ady. Ny vokatry ny ady. Ngaravana le pilotra nalefa ny Davida le vato ray iny ngaravana raha herin'ny Davida iny tsy dikany. Mba fantatrao fa ny satroka Goliata hatreto. Misy ale ohatr' zao. De etiko izy manao an'le sary ohatry ny amin'ny siraika iny. Neny Goliata ngaravana ka iny patikely iny fotsiny. Teo am'le andriny fotsiny kely nisy malalaka nidiran'le vato e. Na de mahay mitolaka takan'iny ny Davida. Mety tsy voakendriny io. Fa Andriamanitra. Davida namodina ny vato. Fa Andriamanitra na ny heriny ny vato iny na ny précision tamin'iny Andriamanitra nanao an'iny. Tao ambadika io. Arembe vava. Rehetrarehetra azony Davida tao aoriana an'izany. Za de teny aminao androany. Le olana be deaibe io apetrao amin'Andriamanitra io. Ndao tsika hitodika anatrika an'Andriamanitra. Tena mitady Tsy miteny fotsiny zay vavaka Andriamanitra tsy le mitaraina. Fa le tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fosiny saina sy fanantady an'Andriamanitra manamasy tena sy ny sisa sy ny sisa. Fa za teny aminao. Tsy ho zakanao indray ny fitahinao ambadika. Tsy ho zakanao entina. 3 andro ianao hijinja amin'io fotsiny. Ho voninahitra ny aran'Andriamanitra zany. Ary tamin'ny andro fevatra de nivory teo amin'ny loha Sabiraka izy fa tany nisaorany an' Jehovah zava-dehibe ny fisaorana. Tamin'izany narovany zany tany zany hoe loha Sabiraka mandraka androany. Ny atao hoe beraka dia fisaorana. Be dehibe ny olona ao aorian'ny ady, ao aorian'ny fitahiana manadino ny misaotra. Fa miaraka reo. Misaorana Andriamanitra ianao. Ko de niverina ny lehilahy sy rehetra am Joda sy Jerosalema ary Josafata nitarika azy ka ny Jerosalema indray tamin'ny fifaliana fa Jehova nampifaly azy tamin'ny fahavalony. Ho ampifalian'i Jehova ianao. Reo olanao reo anie, reo ihany ampifalian'i Jehova anao ny ahitan'ireo potipotika. Fa Jehova efa faly mahita anao mitady azy. Alleluia. Ary tonga tany Jerosalema izy tondra valiso lokanga sy trompetra ka nakao hatranin'i Jehova avoay valiso lokanga sy ny trompetra. Andaotsika hifaly fa aoriana ny adinao io. Andriamanitra hiady anao de fandresena batainao. Fa de tavan'Andriamanitra ianao. Ndao tsika hivavaka, andao tsika tena hitady an'Andriamanitra. Ary ny fatoron'Andriamanitra de nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no nefa reny fa Jehova niady tamin'ny fahavalon'ny Israely ary nandro fahizay ny fanjakan'ny Josafata fa nomen'Andriamanitra fiadanana tamin'ny manodidina izy. Amin'ny anaran'i Jesosy mba ho avy aminao amin'izay nge zany fiadanana. Ianao matetika miady io tedavy le secret androany ny fitadiavana an'Andriamanitra. Zay ihany io. De hiadana am'izay ihany ianao de hitsahatra am'izay ianao de zany hoe tsisy ady tsoa zany fiainako zany Jesosy fa mitangy fotsiny azy izy fa zao misaora azy amin'ny fonao rehetra
amin'ny fiainanao rehetra mahay rezintsika rehetra mihina fahampirinao zay ten'andriamanitra zay a lasalasa ny fotoanantsika fa tonga de anao hiritsika de mahereza de ho tahin'andriamanitra ianao anaty ady be deaibe tena tsy takatry ny saina mitambatambatry ny fahavalo ho avy ny fotoana tsy ho ela aoriana ty toriteny ty ka hitady an'andriamanitra ianao de hiran'ty hirity anao aoriana kely hoe jesosy a lavo a fa mbola nareninao a mahereza taotsika rehetrarehetra amen alleluia sotra jesosy tsika rehetra iara-tsapan'izany mihitsy hoe amen hoarenin'andriamanitra foana nge anao hoe voatsangany ianao tian'andriamanitra nge anao alleluia alleluia tandrema amizay anao tsy lavo sosy lavaka tsoty amana amen jesosy alleluia Bulan
Halleloja. Raha antsika amin'izany hira sy izany toro-teny zany ndao tsika anararoatra hitady an'Andriamanitra. Raha androany ianao ry havana malala tena manaiky ianao hoe Jesosy za Jesosy androany tena hitady anao manatrika ny fanatrehanao. Tena mitady an'Andriamanitra ry havana zany Josapata sy ny vahoaka ny Joda zany zavatra mahafinaritra dia zao nitady izy dia nahita. Halleloja. Maty antoka be izy raha nitady fa tsy nahita ary resy tamin'ny ady fa nahita izy. Tsisy antony tsy tokony hahitanao an'Andriamanitra, tsisy antony tsy tokony hahitantsika an'Andriamanitra ry havana. Jesosy tena nampanantena fa raha mitady sika dia hahita, raha mandodony sika dia hovoana. Nahoana ary tsika tsy hahita fa nahoana ary ry havana malala ny mpanompo sampy toa mahita valiny zavatra toy any amin'ny devoly, fa maninona ary tsika ny tsy hahita ty amin'ny Andriamanitsika. Za resy lahatra fa tena isy olona voaka an'Andriamanitra amina ady eto. Za tena resy lahatra fa misy olona voadidina ady eto voadidina fahavalo nisy fiainana tsy netiny sokatra fa raha hitady an'Andriamanitra anatrika tsara an'Andriamanitra zany olo zany dia ho afahan'Andriamanitra. Ary eo ambadika io ady zay lalovanao amatoanan'io tsy ho ampy ny 3 andro hijinjanao fotsiny, ambabonao fotsiny fa hitondra mihoatra noho izay zakanao ianao dia ny fitahian'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Matoki ianao fa hain'Andriamanitra zany, matoki ianao fa hain'Andriamanitra zany. Tena hivavaka tsika ravina dia tena andao hivavaka. Aok'izay ny mivavabavaka foana, aok'izay ny mivavaka masirasira ry havana, vavaka mangatsitsika sy matimaty andao hivavaka. Misy fandresena ho anao, misy fandresena ho anao ary misy fitahiana ho anao. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary za tena teteny aminao fa raha mino anao araka ny tolotentsika mary aorianan'ity vavaka ity raha tena manatrika an'Andriamanitra ianao hifanaritaka anomboka hifanaritaka amin'izay ny fahavalonao, anomboka hifanaritaka amin'izay ny fahavalonao ianao amin'io mijery fotsiny satria Andriamanitra ny teny tsy anareo tsony ny ady fa anahy. Ny olona avy nitady an'Andriamanitra mahazo an'izany teny zany, fa tsy ny olona hoe miala veto dia mbola andeha hanaonao foana, miala veto dia mbola hiaina amin'izao tontolo izao, fa raha miala eto ianao anatrika tsara Jehovahandriamanitra ao. Halleloja. Dia ho hitanao ny fomba an'Andriamanitra anao anatiny ho adinao io. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay tamin'ity fotoanan'io ity. Misaotra anao Jesosy satria voatory teto indray ny teninao androany ary matoky Jesosy fa amoby dia be any am-pon'ny olona tsirairay avy zany dia matoky Jesosy malala fa ho tehirizin'ny olona tsirairay avy zany teny zany ary tsisy na dia ray aza Jesosy aminay eto ka tsy handray an'izany valiny zany fa ankehitriny eto zay manatrika anao mitady fa anao mihoatra noho izay nieritreretinay ianao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana androany, misaotra ny amin'ny vozay nafafy ary ny zavatra angatahako aminao Jesosy dia zao tehirizo ampanirio oka tena hoe amoa avy zato eny anatin'ny volon'ny olona tsirairay avy eo amin'ny fiainan'ny olona ny teny izay voatory teto tamin'ity androany ity. Matoky Jesosy fa ianao antanteraka mihoatra lavitra noho izay nieritrinay. Efa anao ny ady fa tsy anay ary fantatro Andriamanitra fa fandresena kosa efomenao anay dia ampifaneritaka ny fahavalonay rehetra ianao amin'izao fotoana izao, hifanaritaka hifamono ny fahavalonay fa izay kosa Andriamanitra hijinja fotsiny izay. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tehirizo ho masina sy madio eo anatrehanao mba ho samy mpideranao anao akanjo masina. Halleloja. Andeha hideranao eo anoloana izay. Fa fantatra fa avy amin'ny alalan'izany fiderana zany tamin'ny fahamasinan'Andriamanitra no natongavana izany fifaneritahana teo amin'ny fahavalonay ary nitondra nenakany amin'ny fandresena sy ny fitahiana maritrerika. Misaotra Andriamanitra. Dia voisin Satana fatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo fa na dia litera iray tamin'izany ary izay voatory ho voninahitra ny anaranao. Misaotra betsaka Jesosy. Halleloja. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena fampandrosoantsika ny anabavintsika, fampandrosoantsika ny anabavintsika
Erika avy eto Frantsa amin'izao fotoana izao izy no hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompana Baberika. Tany tompo pastera, tany tompo netsika tsirairay avy izay tratrantsy indray amin'ity arivo ity iara hivavaka azy ity. Jesosy malalo mbola misaotra anao izay misaotra anao no hira-po hira-tsaina izay satria mbola afaka nihaino ny teninao tamin'ny betaka arivo ity. Saotra Jesosy satria notahinao sy notantaminao izay tamin'ny tontolo andro iny. Na dia maro ary ny ady sy mety zavatra milalovanay dia mbola nafangainao ny tongotray, mbola nomenao hery izay ahafahanay manatrika an'izao fotoana izao indray. Tena mankasitraka Jesosy satria tena teny mamy mitsatoka aty am-ponay izany teninao izany Jesosy. Tena tafampita teto ny hafatrao Jesosy satria niteny tokoa ianao tamin'ny mpanomponao. Tena mitondra hafatra ho anay tsirairay avy izay mandalo ady amin'izao fotoana izao satria feno ady izao tontolo izao Jesosy amin'izao andro farany izao dia tonga teto ny hafatrao mba hitodianay sy hitadiavanay anao, hikatsahanay ny tavanao Jesosy. Izany tena hoe lehibe ny fitiavanao anay satria matoa ianao mbola milaza taminay tamin'izany teny izany hoe tsy anareo ny ady fa ho aho. Dia tena hoe tianao izay tsirairay avy rehetra Jesosy, mba ho afaka amin'ny adinay, mba ho afaka amin'ny olanay Jesosy. Dia misaotra indrindra fa tena lehibe atao am-ponay izany dia tehirizany teny izany Jesosy, mba hitoetra atao am-ponay mba tsisy hitsaingo, mba tsisy dia voly akana izany fa tena hanam-pon'izay araka ny toro-teny omaly dia tena hitoky anao izay satria ianao ny tompony ady rehetra Jesosy. Dia tsy hanana fanahiana izay tsirairay avy reto raha hiala eto. Petraka feno am-pelantananao Jesosy ny firenenay tsisy miafina aminao ny ady ao amin'ny firenenay io Jesosy. Mbola mindrandranao foana ny vahoaka malagasy fantatrao fa be ny olana ao anatin'io firenenay io na ny aretina Jesosy tena mianako amin'ny firenenay io. Dia jerevy manokana ireny olona mandalo fahaserana ireny Jesosy, na miady tokantrano izany na miady amin'ny aretina izany Jesosy, avangio ny fanahy masonao izy ireny sy trano mirahanao satria mila anao ny vahoaka malagasy, mila mpanatrehanao ny vahoaka malagasy ka sy ho fony ireo vahoaka malagasy mba tena hikatsaka hitady anao, hikatsaka nitavanao Jesosy. Tsy hitodika etsero fa hitodika aminao sy hakohaka aminao sady sy hazoty hivavaka eo anatrehanao. Dia madoka izay Jesosy malalo fa mbola nafaka an'io firenena io amin'ny ady mavesatra satria ianao mbola ampandresa ny firenena io ianao, mbola anangana ny firenena io ianao raha tena miheno sy mikatsaka ny tavanao tokoa izay vahoaka malagasy. Dia apetraka feno am-pelantananao koa Jesosy ny torimasonay, mba tena hanana torimaso mamy izay tsirairay avy reto raha hiala eto izay Jesosy. Dia tsy ny fanatrehanao hanatrika anay tsirairay avy any amin'ny tokantranonay mba hitoeran'izany teninao izany. Dia arofo izay Jesosy, arofo izay amin'ny andro farany izao Jesosy fa be ny ady ity. Dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy vavaka izany dia anao ny dera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Saotra Jesosy malalo. Aleluia, amen. Aleluia. Saotra betsaka anabavy Erika eto anatin'izay vavaka amin'ny firenena izay. Dia za koa misaotra anao nahatra ny teto hatramin'ny farany fa tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra. Raha miditra ao amin'ny sitany Akiradio ianao www.andramkaizao.com ahafahanao mihaino ny japeo Akiradio. Dia ao ianao afaka mihaino toriteny isaky ny adiny telo amin'ny ray, amin'ny efatra, amin'ny fito ary amin'ny folo maraina ny tapany maraina. Raha bitso amin'ny folo maraina mandeha ao indray izao fandarantsika izao raha ohatra ianao tsy nahita hatramin'ny voalohany. Dia amin'ny ray, amin'ny efatra, amin'ny fito, amin'ny folo rala indray ny tapany hariva dia maheno toriteny foana ianao dia misy hira malagasy, anglisy, frantsay afaka hinonao mandeha foana isan'andro amin'ny ora rehetra ny radio antsika. Dia samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Mahita anao ihany ny fikambanantsika Gamalela izay anohanantsika ny sahirana. Dia mbola itoy ihany ny hetsika atsaontsika ka raha misy aminareo terem-panahy misaotra anareo izay efa manohana ny azo. Andriamanitra mahalo avy zato eny ary hiatraika hatramin'ny taranaka ireo fanamandimby ane ireny zavatra ataonantsika ho an'ny sahirana ireny. Ka raha mbola misy aminareo terem-panahy dia mandefa MP amiko nareo dia atoroko anareo fomba fandefasana an'izay voatsiraha ambony tanana hoentintsika hanampitsika ny sahirana ao Madagasikara. Samy hitahin'Andriamanitra. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia rapitsotsika dia efa eo neto indray rapitso amin'ny alina rapitso efa anaty commencement tsika amin'izany satria amin'ny rapitso misy farany amin'ny teninandro ity ny fandarantsika. Samy hitahin'Andriamanitra dia mahereza daholo voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia, amen.